Fanova 12 satria makalaza ny tsingeritaona niverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara sika ary ny fa 12 taona ihany koa nijoroan'ny folo alindahy malagasy. Fanova 12 dia fandaharana 3 mielohan'ny fahenina amby 20 jona ka ity arahantsika androany ity dia ny faharoa. Fanova 12 dia fanafoezana ny teny hoe Fanabeazana olom-pirenena vanona. Miaraba tompoko vavy, miaraba tompoko lahy. Roa ambinipolo taona aty aoriana, mahaleo tena ara-kolotsaina ve i Madagasikara. Fanontaniana apetraky ny olona io mety any an-tsainy ihany nefa indraindraiky io dia tena iarahaamidinika. Nde hitondrantsika valiny ary fanontaniana io ka izay no nanasana azy telo amin'ny rahalahy ireto. Dia ny révérend père Marc Ravelonatoandro, recteur ny Université catholique de Madagascar na ny UCM. Izy dia sady mpampianatra no mpanabe ary akademisianina ihany koa satria dia mpikambana ao amin'ny akademia malagasy izy. Izy zany no mpiady hevitra voalohany. Miarabanao mon père. Miarabanao Andriamatoa Romila. Miaraba ny mpanaraka rehetra. Ny faharoa dia Andriamatoa Anisera Andriasalama, mpandinika fiarahamonina izy sady mpanao gazety. Filohan'ny olafitra ny mpanao gazety teo aloha izy. Miarabanao Andriamatoa Andriasalama. Miaraba ny mpanetana, miaraba ny mpijery sy mpiaino, ary dia misaotra ny televiziona malagasy tamin'ny fanasana. Ny mpiadevitra faharoa izy ary ny mpiadevitra fahatelo dia pasteur Maoly Rakotina Valina, mpitandrina ao amin'ny FJKM Ambohitately izy na ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara, mpanabe ihany koa izy, mpampianatra ihany koa izy ary membre ao amin'ny akademia malagasy ihany koa izy. Finaritra pasteur. Finaritra ianise dia falamiaraba antsika rehetra tokantrano any, falamiaraba ny vahoaka malagasy rehetra zay miara-miatrika ny faharoa ambinipolo taona ny fahaleovan-tena dia miarahaba antsika efatra amin'ny rahalahy eto manonona ny fifalian'ny tompo. Miarahaba tompoko mirasoa. Roa ambinipolo taona aty aoriana, mahaleo tena ara-kolotsaina ve i Madagasikara. Raha miresaka hoe roa ambinipolo taona isika, misy ve kolotsaina teo aloha sy kolotsaina ankehitriny. Na koa angamba mety hoe azo apetraka hoe ny voatra ve zany ny fihevitra ny atao hoe kolotsaina. Ho anao pasteur, ahoana ny fahitanao an'izay hoe kolotsaina izay? Ny kolotsaina manana famaritana moa zany ny fiarahamonina. Ndeha raisitsika ohatra ny famaritan'ny izao tontolo izao ny UNICEF ohatra, UNESCO azafady, momba ny ataontsika hoe kolotsaina dia ireo zavatra izay ifandovana, ireo zavatra izay nitombiasina tao anatin'ny taranaka mifandimby, na io fahalalana, na io fahaiza-manao, na io finoana, na io fivavahana, na io sotoavina sy ny tahaka izany. Raha ohatra ka jerena Madagasikara dia ho an'ny malagasy manokana dia tsika zany tsy adikevitra fa manana kolotsaintsika fa rafa kely ny tenintsika, ny fombantsika, ny fivavahana, nentim-paharazantsika, ny vavahantsika ankehitriny. Fa raha toa ka jerena maha-malagasy atsika dia amin'izao andro ankehitriny izao dia nivoatra ilay kolotsaina. Satria ny kolotsaina dia mivoatra arakaraka ny fiarahamonina sy arakaraka ny fivoaran'ny fiarahamonina. Tany am-polohany dia ataontsika hoe talohan'ny taonjato fa 2010 dia mbola tsy nifanerasera tamin'ny vahiny mihitsy isika. Mbola tsika samytsika ny teto
dia nanana zay nahazatra tsika sika ny azona ny fiarahamonina nanana ny finoantsika sika nanana ny taotranontsika sika nanana ny fomba fandrahoantsika sakafo isika nanana ny fomba fitafotsika sika nanana ny tenitsika sika sy ny sisa rehetra talohany dirany civilisation tandrefana niaraka tamivahana kristiana reo moa niara-niditra da aveo rehefa niditra vavahana ny civilisation tandrefana dia nisy kolotsaina taingina zany teo ambon'lay neti-paharazana lay mahazatra dia eo de efa nisy fiovana niova ohatra anaty farafakely ny fomba fanosana andro ny anaram-bolana ny anarany andro niova nanomboka nampiasa ny famataran'andro tsika ny fomba fipetraka ny fanaka tao an-trano niova tsy kelikely zay vokatry ny fidiran'lay kolotsaina tandrefana sy lay vahana kristiana dia aoena kely n'iny zany ataontsika hoe mibahana kokoa lay kolotsaina somary sy lay fomba fijery tandrefana momba civilisation ataontsika hoe anglisy zany na ny britanika dia teorina niditradray ny fanjanahantany dia nitondra kolotsaina hafa zay natonahazatra azy nisy zavatra be deabe indray niova atao fotsiny hoe ohatra hoe ny abidi tamin'ny andro ny anglisy dia tsy nitovy tamin'ny abidi ny amin'ny andro fanjanahantany efa tsy nitovy na ny fanonany abidi azy na ny anaram-bolana raha tsy nitovy na ny anaram-bolana nahazatra tsika ohatra hoe janoary ny nahazatra tany aloha tamin'ny andro 1720 dia tonga ny fanjanahantany dia nampiasa janvier indray tsika ohatra sy ny sisa rehetra nisy niova indray zany dia avy eo tonga ny vanim-potoana ny fahaleovatena teo ambadika ny 2020 zany dia nivoatra tsikelikely indray le kolotsaina nikariko tsika hoe inona moa zany ny tena mety amintsika hatramin'ny anarana hoe jesoa aza hatramin'ny anarana hoe andriamanitra hatramin'ny bakilo anaty fiangonana za dia niova tsikelikely inona moa zany zao tsy tsika ity indray ateo ambadika ny fahaleovatena dia tenena dia zao hoe nivoatra ny kolotsaina nisy ny efa nahazatra mbola tavela nisy kosa nahazatra fa niovana anaraka ny toetrandro ary nisy mihitsy koa ny vaovao misy ny tsy hitantsony fivoaran'zay paster mitsaotranao am'zay fa zay fivoaran'zay zany raha azoko de teo le fotoana fa teo ihany koa le hoe fitondrana nataontsika raha satria nisy niova zany ny anglisy rehefa avy eo niditra ny frantsay de niova le izy mopera ny kolotsaina sy ny toetsaina inona moa zany mety hoe anavanan'zay raha ohatra hoe raha oharina amin'ny olona zany raha raisitsika amin'ny olona zany le kolotsaina am'izay misaotranao ny kolotsaina dia fanamafisana ny famaritana napetraky ny rahalahy pasteur teo dia tsy inona fa fitambaran'lay zavatra rehetra atao anaty fiarahamonina anankiray mba hampirindrana io ka lasa fomba mampanao le izy dia amin'ny ankapobeny ny fomba mipetraka fa ny fanao manaraka ny toetrandro dia ho amin'ny malagasy ny fikaliana fikajiana fitrandrana io fihavanana io no entiny manabe ny taranaka ka izay no mahaolombanina dia izay ny fanabeazana moa zany biazina mba olombanina ny taranaka ary ia dia fa ao anatin'io fihavanana io ao koa zany zay tena mandala fihavanana natao amin'ny fiarahamonina hoe reny n'olokendry papiavana ny zay misy fanolonana eo amin'ny fiainana zany refesina amin'ny fihavanana sa ny fihavanana refesina amin'ny fahendrena ny fahendrena dia nyainga avy amin'ny fihavanana nyainga avy amin'ny fandalinana amin'ny fihavanana dia misy ohabolana samihafa moa isa-partany sa manana ny ohabolana fa raha ny nety moa zany zao dia tsy mivarotra ny taloha fa ny fihavanana varotra tsy raikitra tsy maharatsy fihavanana ndresaka teo karentsika tamin'ny aleo veritsialakalambola tsy zay veritsialakalam-pihavanana fihavanana nefany toy ny lamba jefotsy vao misy olana tranainy misy olana zany hoe io zany tsy maintsy kajiana foana dia zay fa ny fihavanana io koa zany ny maha olomanga ny tanindrazana olomanga ny firenena zay zany le izy amin'ny ankapobeny dia amin'izao fotoana zao manko tsara ihany manamarika fa eo amin'ny indrindra hotsika mpampianatra mpikaroka indrindra ny vahiny ihany koa dia milaza fa hoe ny fihavanana no sakana tsy mampandroso malagasy eo fihavananareo manimbanareo sy ny sisa fa ny azo avalan'izay andray mato romila dia ny hoe ao anatin'ny fihavanana ihany koa za ny fahamarinana dia zay fotsiny hoe raha miezaka miaina amin'ny fahamarinantsika isana ambara tonga ny avy tsy ny fihavanana no ratsy
fa le fiamarinana atao anatin'ny fihavanana tsy voatrandraka no ny antony samy hafa eo amin'ny fiarahamonina izay io zany zany zay le tenin'ny pastera sy tenin'ny mopera zay i pastera raha namaritra azy de ohatrany hoe fandovana ny kolotsaina ohatrany hoe le fataloha de mifandray eo ihany mopera resaka hoe toetsaina ny toetsaina indray teraka tsy mifanohitra le izy fa hoe toetsaina indray teraka araka ny fomba ny ainana ny teny filamarintsika na ataontsika hoe ny teny tarakevitra moa filaza azy amin'ity faharoa amby mpolo taona ny verenan'ny fahaleovan-teny ity de ny hoe ny fitiavako ny tanindrazako mamelona ny am-po-pirenena ahoana ny mety ifandraisan'ny am-po-pirenena amin'le toetsaina sa le kolotsaina ny am-po-pirenena izy anako nga mahiteny ny nareo mindraha lava eo a fa raisy aloha ny fitenena misaotra anao lay am-po-pirenena dia io efa ao fa tsy maintsy misy olona manaitraka izao ataontsika izao anisan'ny fanairana ny am-po-pirenena isika mpanabe daholo isika mpampianatra dia anjarantsika ny manaitra ny am-popon'ny vahoaka eo zany le misy fanabeazam-bahoaka amin'ny fanovany ity fanairana amin'ny vahoaka fa tsy isy vahoaka tsy tia tanindrazana zany mitovy hevitra am'izay ve anisy ia ombako manana le zavatra voalazan'izy mirahala teo ny tiako mba asiana tsindro-peo kely angambany a dia ny mikasika an'le hoe satria miverimberina teo le teny hoe mivoatra ny kolotsaina mivoatra sady zay mivoatra ny tiako atongavana de zao teny anankiroa no mamorona n'le hoe kolotsaina kolo de saina kolo zany a amiko fijeriko azy a zay mahakolo azy mikolokolo mikolokolo karakaraina karakaraina na beazina zany koa isan'ny fikolony zany amiko tefena mihitsy aza fomba fiteny le hoe tefisaina mane fisainana ka rehefa nivoatra ary io kolotsaina io nyfanotaninany any za tsy manambaliny a am'le hoe mahaleo tena sa tsy mahaleo tena fa tsy mbola anykeo tsika ka tsy mbola ny tiako apetraka zany de hoe ny zavatra manko rehefa mivoatra indraindray mifamona fa rehefa mivoatra koa indraindray mifamena aiza ho aiza am'izay misy ny zay lazaintsika ankehitriny hoe kolotsaina malagasy zavatra efa nisy tany aloha ve zany kolotsaina zany sa voambolana vo noforonona taty aoriana fa raha fahazahoako azy zany a itsika malagasy ny olombelona rehetra eto ambon'ny tany ary tsy afaka mivoana am'izany tsika de miaina ao anatin'le firenena anankiray de misy fomba fanao ao fiaraha-miaina ahavelona ny tena ahavelona fianakaviana ahavelona ny firenena izay zavatra ny mamelombelona ny firenena zay tompontsoa ny firenena voilà zay mihitsy zany le izy hoe misy zavatra fiheverana teto amin'ity tany ity nentin'ny malagasy nampivoatra ny taniny sy namelona ny taniny sy namelona ny olona tao aminy fandraitsara amin'nyanina paster zay le hoe ny kolotsaina teraka ny kolotsaina baiko'ny hoe ny kolotsaina malagasy zany a dia tsy kolotsaina baiko'ny vola tahaka izay mety ho hita maneran-tany ankehitriny tahaka ny mondialisation ny fanatotoloana fa kolotsaina baiko'ny fanahy ny olona kolotsaina baiko'ny fanahy olona de miorina eo maneho amin'ny fomba hita maso ilay fihavanana ary io no mahatonga nge ny olona tsy mahatakatra loatra ndraindray ny hoe maninona ary nareo ny malagasy ohatra de ataoko hoe maninona ary no malagasy ohatra mijery ny zavaboary afa-be ny fijery malagasy ny zavaboary zao mantsy ny fihavanana malagasy a tsy hoe olona samy olona ihany mihavana tsy zay ihany ny malagasy natao hoe fihavanana fa ny malagasy de manao mihitsy hoe mihavana hatramin'ny zavaboary izy ny malagasy any a de mahatsiary manao hoe zao no izy a raha mbola azo ny malagasy atao ny miala amin'ny atao hoe fikitranana miala amin'ny atao hoe olana sy fifandonana de hialany zany ka na zavaboary azy ohatra izany ohatra hoe andeha atao hoe misy rano de io rano io a
mandeha ny resaka hoe io rano de maka olona, io rano de maka zaza, io lalano de misy roa misy zavatra ohatry misy fadiny de zao no ataon'ny malagasy tsy toeriny mihitsy zay tsy toeriny zay fa ametrahany fanontaniana hoe zao hoe amin'noy akoho asio tantely de zany hoe iavana n'le izy mba tsy hikitrana n'le tsy atonga azy ifandonana io toe-tsaina asa tsakanosana ave hoe tsy te hifandona io a io de tena iorenany kolotsaina malagasy le hoe miavana amin'ny olona miavana amin'ny zavaboary a ary raha mbola misy zavatra azo atao de ataon'izay ary mampatsiaro filozofa frantsay anankiray izay isan'ny tsy fantatro tokotokony fantatry ny akabeazany akizy le hoe Armand Faratry de nanazava zao ndray maka manao hoe zao a raha ohatra ozy izy ka misy kolotsaina satria nandinika momba ny kolotsaina ty mpampianatra ty ary nandala be ny tontolo iainana izy mbola velona any izy de nazava manao hoe ny sarotra amin'ny kolotsaina ozy de zao ny kolotsaina ozy mifanosika mamalin'le teny anisy teo kolotsaina nke ozy izy matetika mifanosika zany hoe rehefa miditra ny anankiray de mamafany anankiray ary mety anakona ny anankiray mihitsy raha tsisy fitandremana dia mety misehatra hoe mifameny le izy mivoatra le izy fa misehatra sasany a de mety tena takona mihitsy izy lay kolotsaina de eo mahatonga miteny an'lay fantainao la hoe ahoana moa le ampim-pirenena ahoana ny ampim-pirenena anankiray amin'ny dikany antsoina hoe kolotsaina sy ny antom-pisian'ny kolotsaina dia mamafiorina n'lay ao anatin'ny fiarahamonina hoe zange de atao anatin'ity fireneny ty le sentiment d'appartenance hoe nareo miteny frantsay zany hoe ilay kolotsaina zany de manamafiorina hoe sy mampisy fifaliana hoe zange malagasy zange zao hoe ny kolotsaina dia sy menitra mahamafy zay fifandraisana anatin'le fiarahamonina zay kanefa koa le kolotsaina mahatonga anao mampisy fifaliana hoe za manamarika hoe za zao de tahaka mopera zao de mahafinaritra be hoe za zao dia fomba fitafina dia milaza hoe za dia malagasy za de tahaka zao anjara brikiny kolotsaina zay ka raha ohatra zany ka marefy lay ataontsika hoe fahatserovatena antsika ho malagasy raha ohatra ka marefy lay ambom-pirenena de anankiray tsy nitondra anjara briky tsara raka ny tokony hoe zany ny fitezantsika ara-kolotsaina marina loatra fa ny toe-karena koa anatin'ny mampisy am-pompirenena ny tantara mampisy am-pompirenena fa manana anjara briky ny kolotsaina fa raha fa kely ny 5 isanjato na ny 3 isanjato ny am-pompirenena de hoetiny ny kolotsaina raha kely indrindra be deaibe zany raha hoe mahavita 3 isanjato na 5 isanjato ny kolotsaina mahamafiorina ny am-pompirenena de fa mety tsy ohatran'izao ngamba isika fa mety omiova fojery mihitsy momba ny atao hoe tanindrazana zara paster mazava be le fanazava paster n'le hoe mifanosika ny kolotsaina zany hoe miditra le ny avy any velany milahatra ny kolotsaina anankiroa samihafa satria tsika nosy raha tolo tsika de tsy nitokamonina eo any koa ny fanotolotoloana sy ny sisa misy zavatra azony anisy hoentina ave mikasika ny hoe ahoana ny fipetraky ny kolotsaina avy any velany amin'izao akoatrany hoe ny frantsay sy ny anglisy moa zany efa niditra iny ny fiteny hoe ny fivavahana ny misy ohatra hoe niditra teto ny fivavahana de misy pikaroka ara-tantara mpanao fandalinana ara-tantara milaza hoe ny baiboly dia nentin'ny mpanjanaka nandeha metsaina ny malagasy mba hitomena ny fanjanahantany teto Madagasikara ngambinareo fa mba nahenony zany ia zany zao ohatra dia za tsy mankatolona manohitra an'izany a fa milaza fotsiny a za zao a mialatsina raha miteny ny tenako ohatra velona betsileo ny raiko betsileo ny reniko fa tany androy a nyteraka tany afaritra vatovavy a no lehibe teto Antananarivo a no nanohy ny fianarako sy ny asa fa nataizana leako tamin'ny asa nataoko efa lehibe a zany natety an'ity Madagasikara ty fa nataizana leako
tsy mbola sendran'izany hoe fanilipilian'izany amiko zany itsika malagasy ty olona mifanaja, olona mifanome hasina, olona manaiky ny tsy fitoviana amiko. Izay ny tokony hokoloina, zay ny tokony ho tefena, zay ny tokony ho kolotsaina eto Madagasikara raha ny fiheverako azy, fa zavatra rehetra volevolena etsy ao reny mbola hiteny an'izany angamba rehefa avy eo le adiady kely miseho ary hoe vonona ny atsy, vonona ny roa, misy mamboly reny, misy mikolo, misy manefy ny taitsika, ny saitsika malagasy mba hifamono. Za tsy hiteny hoe iza moa zany le izy fa fantatsika rehetra rehefa miteny an'izay. Anampy any anisehako dia hitodika atao moperako ametraka le resaka anisy teo ny tamin'ny télévision izy nahita ataontsika hoe fiteny zay mety ho diso angambany apetraka amin'ny mopera le fanontaniana hoe mandeha be ny haino vaky jery am'izao. Zay moa zany zao mifilaza an'le hoe ny haino, ny vaky, ny jery, ny audiovisuel sy ny sisa. Manahoana ny fipetraky ny haino vaky jery sy ny fanabeazana. Fantatsika fa raha nandresaka Facebook sy ny sisa ahoana ny fahita amin'ny mopera azy. Ny tsy maintsy atrehantsika aloha hoe tsika eto zany nyresaka ny hoe kolotsaina. Za ro mieritreritra hoe mety nisy dikateny diso ihany tany amboalohany nandikanan'ny kolotsaina. Satria manko mifangaro foana hatramin'izay nandikana ny âme sy ny esprit. Dia le âme nandikana amin'ny fanahy, ny esprit le psyché, fa tokony hokolo fanahy io, ohatra mandray le tenin'ny rahalahy paster ratsy zany le hoe ny fanahy ny olona, dia le olona mikoloana, le olona mibiazina, le maha olona manontolo indrindra amin'ny fanahiny. Zay ne le tena kolotsaina. Zay zany raha tena miaingana amin'ny hoe étymologie any amin'le hoe le tena fankatenitsika. Dia arak'ilay nambara teo miverina teo le hoe fanatontoloana. Tsika zany na dia nosy ary tsika tsy afaka iolon'oloneto, fa tsy maintsy mifandray amin'ny eran-tany sika. Tsy maintsy misitraka ihany koa zay fandrosoana, le fandrosoana ny tenen'ny anisy teo. Fandrosoana, matetika moa zany fandrosoana amin'izao fotoan'izao dia tenenina amin'ny hoe siansa sy teknôlôjia. Amin'ny siansa sy ny teknôlôjia, asa koa moa zay tena andikana azy. Dia ao anatin'izany ny hainao manjery tsika izao zany zao dia efa misitraka an'izany amin'ity fahitalavitra ity. Fa ao anatin'le izy zany dia tokony hapetraka foana no hoe manimba ny maha isikatsika sa dia zay manimba ajanona, zay mampivoatra, mahasoa, mampiombona araka le hoe mamalagasy iray ankalaza ny fahaleovatena faharoa amby enimpolo ny nazoana ny fahaleovatena dia le malagasy iray, malagasy zanaky ity reny ity, zay le hoe firenena ny fototeny dia reny. Ka nytiako tsindrina kely amin'ilay nisy fandarana nanaitra ny rahalahy anisy teo dia no hoe misy adidy-goavana be zany mipetraka amintsika mpanabe, dia misy zavatra mila fitandremana ihany indraindray mazava le izy, mazava amintsika fa mety tsy mazava ny mpandray, dia iny zany mila fitandremana. Tsy mety raha ny hevitro tsy mety mieritreritra hoe ny fomba malagasy taloha iny ihany ny marina. Tsy mety io mieritreritra hoe zay fampandrosoana entina siansa sy ny teknika ihany. Iny moa zany ao aminay ao amin'ny université eo dia Hans Jonas no filozofy allemand ny teniny hoe ny hatramin'izay mifamaritana ny andraikitra dia ny andraikitra momba ny lasa responsabilité du passé dans le passé, fa ny andraikitra ozy izy dia tsika ny tompony andraikitra no avy. Mandroso ty Madagasikara ty isika izao ny tompony andraikitra, tsy mandroso ty isika izao. Ka itsika efatra amin'ny rahalahy eto dia mitondra ny anjara birikytsika hoe ahoana ny fomba ambandrosoana ny malagasy, asambatra ny malagasy sy Madagasikara. Tsy ny Madagasikara fotsiny mila mandroso, fa ny malagasy tsirairay avy koa no mila mandroso. Zavatra dia sambatra kely le tena nataony mopera teo zany hoe tsika ireto ihany no antony, zany hoe tsy tsika eto mbola tao ngambany fa tsika malagasy tsirairay. Mety anafotoina indray koa zany ty zavatra olazaiko ty. Ka le zavatra iainana mako le izy dia jereo tsara fiarahamonitsika, ny resaka Coca-Cola teo
tanora iza moa no voakitika zany tsy fisin'ny coca-cola zany tsy tsika ty andreny vohatra ve raha ny tanora tany amin'ny toerana nisy atany vatovavy tany tsy malala ny fisiny zany coca-cola zany akory an'io zareo ary tsika eto milaza hoe 400 ny malagasy moa miaina any ambany vohatra any ny teny frantsay na ny teny vahiny mihitsy zay ankalazaina ohatra ninona eto amin'ity tanytsika ity ny fampianarana ny zaza ohatrany hoe tsy mianatra le zaza raha tsy ampianarina ny amin'ny sekoly miteny vahiny indrindra fa miteny frantsay zay na tonga hoe teny vahiny zany ve dia amiko zany tsy toetsaina zany e tsy toetsaina malagasy zany tsy tokony ampanjakaina eto amin'ity tany za tsy manda ny ilanana zany fifehezana ny teny vahiny zany tsy mandany zany fa raha izany no anefena ny sain'ny tanora malagasy eto Madagasikara amin'ny fibeazana eto Madagasikara hoe tsy mianatra raha tsy amin'ny teny vahiny satria zay no filamatra ve zay ve za tsy manaiky an'izany kosa tsy ekeko zany ary tiarany tena loza zavatra kely faran'izay bitika angamy ty lazaiko tia fa mety mahalasa ny fisainana mety mahalasa fisainana tia le fomba fiteny ankehitriny io fa mba nahitahita firenena samihafa ihany tena ny italiana tsy manao an'izany ny espagnol tsy manao an'izany ny japonais ny amerikana nizaniza rehefa miteny frantsay zareo tsy manao an'izany fa rehefa firenena tsy manao an'izany fa itsika malagasy io anie ny frantsay satria ny frantsay ny tena manao an'io ny frantsay manao an'io anie zahatra fahavoazana ato amin'ny tendany ato e ny anaovany an'io zavatra voajanahary zany fa tsy hoe fimezana azy akory na inona fahavoazana ato amin'ny tenda ato mety tsy hoe fahavoazana fa efa natao an'izay ny tendany natao an'izay ny tendany dia nohon'le fakantahaka manjaka be ato amin'ny le makatahaka eo ihany aloha izy akatahaka any fa tia ny tena zava-doza ao anatiny ohatra amiko zany dia adikako ho fandavana ny maha olona ny tena mihitsy fandavana le voajanahary fandavana le za raha itena dia zay na zay no voajanahary atao amiko fa satria ny vazaha manao dia le romule tena zava-dozany zany mazava be zany anisef e hovakitsika ty tonokalony rado ty rado moa fantaritsika zany fa tamin'ny taona 770 izy no teraka mpanao gazety izy mpikamana atao amin'ny akademia malagasy ary raha ny tonokalo sy ny fijorondrera dia izy anisany azo lazainy hoe mpanoratra tena niaro an'izany hoe kolotsaina malagasy zany sy ny teny malagasy raha mibokiny soratany sy ny sisa dia ohatran'izay mamelana mamakely ty hoe mahagaga veto ataon'ny razako ao nefa tenin'olo-kafa notakina mba hoaiky vao mahazo anjara asa amelomako ankohonana sady zay mitonantonana fa ny vary fotsika aza nosoloiko ireo dipaina vao mihevitra ny saiko fa olona miadan-tsaina sy mba feno voninahitra nahitangahano ianao ry taniko fa ny hira tiako indrindra sy tsaroko tena mamiko dia nigadona vahiny fa tsy ilay natao fahiny mahamenatra aty izao nefa aoka baribariko izay mba fifaliana ho ahy mivarotra ny tanimbariko hividianako fiara angatsy efa mamarara fa dia efa tsy titsony jereo ange itony trano vitsy mba naoriko raha vao misy ray mitranga dia raha kofakofanitso fa nitafy tanimanga ve ny vahiny sendrateny no mitsiriritrireny aoka izay tsy hotohizana sao manjary mahavizana fa manitikitika ny saiko sady tiako fantarina iza marina
no nanodina ny saiko sy ny foko sy fanahiko ka dia nahatonga ahy anitsakitsaka ny aiko. Rado ao tsara zany tena misy mety tsara ary hitadio fa zany zavatra any efa hitany rado tany amin'ny satria raha nanoratana an'izy ity tany amin'ny taona 70 tanoany izy sira sy diso na 70 taona 70 tanoany efa hitany fa raha mamaky an'izy za zao reo miolona tsy hoe tsara tongalony rado fa naleten'ny rado raha nge zao le hoe nitafitranoko tany manga no soloana fanitso io zao de efa hitantsika hoe mivoatra le kolotsainy satria nitafy tany manga nge tsy tafy neti-parazany fa tafy bozaka taloha ny ingano zany hoe resaka kolotsainy motsika sy tantara taloha zany kaparana renam-ponimerina ity nanasokazy mihitsy renam-ponimerina manao hoe ny zavatra velona ny olombelona zany de monina ao anaty zavatra velona misy zavatra ohatra hoe nanaovana trano zany de bozaka na ravikazo na zava-maniry no anaovan'ny olombelona trano satria mitoetra amin'ny zavatra velona izy ny velona no mitoetra amin'ny velona fa ny maty kosa no mitoetra amin'ny maty zany hoe ny fasana dia atao amin'ny zavatra maty tsy saina zany tany vato sy ny sisa rehetra io efa tena sokajy ny andritry ny fotoana maro ny ainana any io fa ny missionnaire no mitondra nanomboka nitondra ny hoe ay azo anaovana trano ny vato azo anaovana trano ny briky vao ny mili landon'ny missionnaire society ary tamin'izany fotoana zany rankera tena jerena malagasy nitazana hoe fonina amboarina natao reny trano vato ny katedraly na ny trano vato fahatsirovana ny matiore reny izy malagasy hoe hafahafa be aiza misy olona onona ny anaty vato dia satria amin'ny malagasy de ny vato no fanao zay le dikany hoe nivoaka avy tamin'ny varavarakazo izy de niditra tamin'ny varavaram-bato vato ho an'ny maty ny hazo ho an'ny velona de tena za manao hoe misy fivoarana le izy tany am-boalohany de bozaka de niditra ny civilisation zany alohan'ny dirany civilisation tandrefana de niditra ny tafy-tamanga niditra ny civilisation britanika reny le tao-trano misy le ataontsika hoe trano gasy io le ataontsika trano gasy io de trano noentin'ny missionnaire anglisy io ny ataontsika hoe trano gasy ny ataontsika hoe fotoana fahagasy de talohan'ny dirany fanjanahantany zay natao amin'ny kolotsaina malagasy tena tsara be le trano gasy fa reny rehetra de architecture na rafi-trano noentin'ny anglisy avokoa fa rehefa niditra kosa fanjanahantany de zay vao niditra ny béton niditra ny fenêtre frantsay zany ny fitafo fanitso io zay manamarika ihany fa manohy le te malagasy kely fa ohatra makafiteny melo hoe eny marina teny anise teo nge anise fa am'izao andro zao zany sarotra hitovirana ny hoe tsy hifehezantsika ny karazateny maro samihafa ohatra hoe mianatra ianao zany zanao anatin'ny internet na anatina trano kazakazany dia efa be deabe ny teny-pirenena hafa fa ny tsy mety kosa dia ny fieritreretantsika hoe tsy ilaina ny teny malagasy tsy ampy ny teny malagasy fa tokony tsy manakana antsika mihitsy ity zay karazateny hafa zany tsy manakana antsika mihitsy tsy hianatra teny hafa zany fa zava-dehibeany hifehezantsika kosa ny teny razantsika zay mahaisika atsika mampiombona antsika mampifandray atsika izay ny teny ko nefa ny mirakitra fahendrena mirakitra kolotsaina azafady fa raha jerentsika ny adevitra teo de tena efa hoe mahafia tsara inona ny atao hoe kolotsaina ahoana ny amaritana zany zaho izy Madagasikara raha am'izay hoe ny malagasy mantsy zany ny malagasy raha am'izay kolotsaina zay ny resahana fa ny zava-misy ny zavatra tena ny ainatsika zany aloha de zao raha etaona 770 sika nazy fahaleovatena de hita fa afaka mivelatra tsara ny fivavahana kristianina profony zany ny 770 nitsangana ny FJKM ohatra zay moa zany tena fantatro fa ny taona 770 koa de afaka ny kampanareo le fiangonana efatra nametraka ny FFKM na ny fiambonana ny fiangonana kristianina eto Madagasikara tetsy andan'izay ny 14 nanomboka ny taona 14 teo nanomboka nitady ihany koa napiakapeo angamba ny tena marina satria nisy tany foana io ny nisy foana le resaka hoe aiza ny mahamalagasy raha oharina amin'ity fivavahana kristianity mety taloha kely zany azy fa teo zany nanomboka ny fo de nanomboka nahazo sehatra
bebe izy ary am'izao ohatra moa de miady hoe asiana taom-baovao malagasy tsy miteny hoe mifanohatra zany fa mety afaka nareo moa nazava azy imopera angamba no anomboka azy ia araisitra ami'ny lafy tsara n'lay izy ny lafy tsarany de ny hoe misy finiavana zany te anandratra ny maha isika atsika fa izao raha anandratra ny maha isika atsika de le kolotsaina manontolo fa tsy hoe taom-baovao napahany kely arina zay avariananina tsy ampyreo izay fotsiny vo mainka mampizara indray zay fihavanana io le mahamalagasy atsika mame ohatra zany am'le fihavanana miseho izy rehefa misy fotoan-dehibe amy mahamalagasy atsika ohatra hoe ny teny famadihana ny rahalahy zoky anise fa rehefa famadihana ne hatrany amin'ny fanomanana ka mandra-pahavitany afa ny andraikitry ny vinantolahy afa ny andraikitry ny lahy mato afa ny andraikitry ny loloha manentana vehivavy afa ny andraikitry ny rehetrarehetra ny ankizy satria zay le fihavanana zany mamaritra ny anjara toerany tsirairay sy ny andraikitra manandrefy azy statut et rôle ny tsirairay zay de efa malagasy za mopera za mpampianatra mpikaroka fa eo anatrehan'ny fianakaviana dia mipetraka amy mahazandry olona fa avy eo indray zany amy mahamalagasy atsika zay ko zany anisan'lay atao hoe fampiarana ny fihavanana am'izao an'izao de nanjary nisy le fiteny hoe vato nasolotro ny tany zany hoe efa nisy ny lamina samy hafa ohatran'ny orary io fa nisy anankiray teto naningana tsy azo atsona hoe vinantolahy tsotra fotsiny satria izy depute vato nasolotro ny tany eo am'ny fianakaviana dia menany andraikitra sasasa ka le izy zany mitsoako am'lay izy zany tsy misy famezatsiny fa miara mikaroko tsika fa io zany tsy vitandray mandeha io ary tsy vitany olona anankiray io de avy eo sa manana ny andraikiny ny fiangonana manana ny andraikiny eo amin'ny fanabeazana sy famolavolana ny zon'olombelona sy ny eo amin'ny fitezana mahaolombanina araky le fihavanana teo mahaolokendry mahaolomanga de ny société civile manana ny andraikiny ny vahoaka manana ny andraikiny isika eo amin'ny aina amanjery manana ndraiky de mipitondra ihany ko mazava loatra pastera alohan'ny itondrany aniseny tena fahitany azy indray fijerika azy itsika malagasy zany manana toetra manokana mieritreritra fa ny taom-bolamena de efa lasa de mandrakariva amitsika ny lasa no ohatrany hoe ny oavy de tsy ho tsara tsony fa mandrakariva tamin'ny andro n'izao ntsary tamin'ny andro n'izao ngary ary dimy kilao lasa mirona makany amin'ny lasytsika mandrakariva ny tongotritsika makany amin'ny oavy fa ohatra hoe ny orina ny masotsika nefa any amin'ny lasa fa tsika nefa makany orina de mazava ho azy fa ny oavy zany nandamosotsika fa tsy any anoloana tsika ny any amin'ny masotsika any amin'ny lasa fa ny tongotritsika makany orina io ny mahatonga atsika tarabe indraindray raha oarina amin'ny tany afrikanina sasany de ataoko hoe tsy resaka firenen-kafa fa akaiky atsika afrika dia somary tara ihany tsika itsika mbola lany andro ametra-panontaniana hoe iza moa zany ny diso ny fivavahana kristianina ve sa ny fivavahana nentim-paharazana ve sa ny katolika ve sa ny protestanta ve sa ny inona ve everiko fa efa tsy am'izany olana zany tsika raha ohatra ka te amelona ny ambom-pirenena tsisy azonao oroahana tsony tsy neto madagasikara hoe ajanony ny kolotsaina mpivavahana ajanony everiko fa tsy tokony ho am'izany tsony isika fa mifetrerako azy satria tsy inona le efa samy eo daholo le ireo rehetra ireo ary iza no ataonao hoe tsy kolotsaina malagasy araky le sahatsika toe nyvoatra le tantara mandrakariva mantsy ohatrany lasa atao foana hoe re foana ny hoe ny vavahana kristianina no nanimba ny kolotsaina malagasy sy ny sisa rehetra izay tsy de marina amin'ny apahany tsy marina loatra mety ho marina amin'ny apahany oa satria ohatra hoe nanohitra ny fanandrona vizy tamin'ny fotoana sasany sy ny tahaka zany tahaka ny ataony fiangonana katolika tamin'ny andro tany meksika tamin'ny andro ny aztec sy ny toaka zany hoe zao zavatra pitranga zany amin'ny tantara fa tsy ny fivoizana ny fahadisoany alina sy alina akory no amafiorina ny ambom-pirenena fa ny faneketsika hoe teto koso tsika rehetra miara-miaiky fa nisy zavatra tsy nentina ataotsika
andoatsika amboatra iara-ikaroka nyty mahamalagasy atsika ity, andao iara-mivoatra, andao tsy ny fametrahana ny fanontaniana zany hoe iza ny diso tamin'ny lafiny ara-kolotsaina fa andao iainga reo matonga metratra hoe matetika mantenina foana hoe ny baiboly a de fitaovana nampiasaina raha eto Madagasikara manokana hoa mpampianatra tantara dia saiko ny milaza fa tsy marina. Mety marina zany tany mety marina zany tany RDC tany Congo tamin'ny fotoan'androny, mety marina zany tamin'ny faritra sasany, fa raha teto Madagasikara manokana de tsy marina mihitsy ny hoe ny baiboly no nampidirina talohan'ny fanjairantany. Ny antony ny firenena nitondra amin'ny baiboly teto Madagasikara tsy nanjanaka atsika mihitsy ary tsy nietreritra ny anjanaka atsika tahak'izay endrika etantsika zao ny natoka raha hoe na ny katolika tonga tany lazarista tonga tany atsimo tany amin'ny taonjato fahavalo amby folo tsy nietreritra mihitsy ny hoe marina fa niarany asa tamin'ny fanjakana frantsay sy ny tak'izany fa tokony aleo tsy apetraka izay satria mampisaraka manjary lasa mampisaraka ny hoe malagasy kristianina mandany manimba ny kolotsaina, ny malagasy tsy kristianina fa mpanompo sampy no miazona ny kolotsaina malagasy everiko fa tsy tokony hipetraka izay fa maly le fanontaniana isia hoe inona ka ina tonga n'ilay 14 ny roborobo be le io tsy tamin'ny any fa efa tamin'ny andron'ny nanomboka tamin'ny andron'ny raha tsy diso tsy lavina rahalaindimby ny ministra tamin'ireny fotoana ireny zay niezaka be izy efa nanomboka niezaka be nanomboka ny verina ny alamaty be sy ny tahaka izany feritako azy ohatra fivoarany tsy tokony adonotsika fa ara-tantara raha voarava ny bloc ny ataontsika hoe atsinanana sy andrefana de rava de rasa tokana ohatra hoe rava zany indrindriny belona nanomboka tao amin'ny fotoana io no samy nieritreritra daholo ny olona tsy nisy tsony ny communisme sy ny sisa rehetra dia tonga ho azy tao anatin'ny olona nahita fianarana tao anatin'ireo mpieritreritra ny hoe ary tsika malagasy mba ahoany zany hoe eritreretintsika hoe zavatra mandeha ho azy rivotra tsoka ho azy fotsiny ny hoe ny olona tony efa mba mivoatra efa mba afaka tao anatin'ny efa tonga anankiray Europa sy ny sisa rehetra ary mitahany zany rehetra zany mba ahoantsika tsisy tsony le hoe nonaligne tsisy tsony le tahaka zao zany hoe nisy rivotra ara-politika era-tany tamin'ny lafiny géopolitika fa eo koa ny tato anatiny teto toerana koa dia tsy tokony adonotsika ny taona manomboka ty amin'ny taona 2 telo sy 2 ny zavatra nitranga tao ny rivotra teto anatin'ny firenena de nisy fifanantonana tao anatina krizy isan-karazantsika nanomboka ty amin'ny taona 150 aza taona 150 aza dia nisy krizy isan-karazantsika izay nampifanatona vondron'olona maro samihafa ary nanomeza toerana mihitsy reo ray aman-dreny isa-paritra reo ray aman-dreny isa-paritra ny tangalamena ny ampanjaka na mahaolana tamina krizy isan-karazana nanomboka ny taona 150 dia tao anatin'ireny no nanomboka nitrotra tsikelikely le hoe andao rangahy tadiny very moa efa somary efa any amin'ny taona 1700 raha be ary velo mbatraliava raha manatoanina sy reandrenjafitimo reny le hoe nitadiny very amin'ny tafiny literatura fa ty amin'ny lafiny ara-kolotsaina angambany everiko hoe ty taona nanomboka tamin'ny taona 2 tio nisy an'izay etaeta hoe ara-kolotsaina hoe andao rangahy tadiavina lay mahaisika atsika mba hiverenina nylay olom-pirenena andao hiverina andoharano tamin'ny sehatra rehetra mihitsy io zay everiko mbako miteny opérateur hoe misy lafiny tsara betsaka rehefa tsy jerena amin'ilay hoe fampisarahana na hifanomezantsiny fa hoe andao hifanometanana andao hiverina ny andoharano aleo zany hoe hifanometanana andao hijere tsy jere fadisoniza aniza ny diso zay ny fijeriny teolojianina nisy amin'ny mahampandinika fiarahamonina sady kristianina anao fa tsy teolojianina fotsiny tiako tsindrina zany ty za akory tsy miezaka ny ampiady aniza fa ny zavatra tsy nikeko fotsiny de le hoe misy mivoy zany resaka zany zany tiako lazaina teo hoe misy mivoy zany resaka zany ary veriko fa tsy mety raisiko ohatra ny tenako ihany ny volavolaina ho kristianina mbola tsy mahatsiaro tena natao batemy fa rehefa tonga saina de nafantatra hoe ay moa za tika nikolokoloina ho kristianina inona zany no ataony lany anisy za de hijanona katolika ka resy lahatra efa tonga saina manao an'izany zany akory tsy mandana
hieritreritra hoe sy hevitra hoe rehefa misy amin'ny fotsy miangatra am'saina tsy miangatra rehefa mandiny zavatra de mba mahita kosa hoe ato misy tsy mety ato misy mety le fomba fitsara ataon'ny olona sasany mitambesatra amin'ny fombandrazana de vesarana fahadosoana vesarana lokona mainty hoe ratsy le neti-paharazana zao le neti-paharazana zay kosa zay matsy lefa namafisin'ny pastera teo hoe tsy hoe ijery izany diso ka ny a zany raha hitondra ezaka mba ezaka zany hoe hitondra vahaolana mbola raisiko ohatra amin'ny tenako ihany za de mpandray anjara mavitrika tamin'ny 2 andray anjara mavitrika ia mpandray anjara tamin'izany ary ny zavatra teneniko am'izao de hoe mbola mitombona ny fitakiana zay natao tamin'ny 72 mandraky tia ny androany miresaka fahaleovateny tsika eto tozako hoe tsy vita zany fahaleovateny zany mety hodisoana indray a ny teny hoe miverina amin'ny zavatra tany aloha ve sa mifikitra amin'inona tsy mifikitra amin'inon'inona fa mijery ny zava-misy zao ady hevitra ataontsika zao hoe maleo tena ve zany kolotsaina malagasy zany fa tiany any tiako lazaina tia valiny de zao tena valiny amiko zany de zao ny teny za de te hiverina am'izany marina fa hoe tsy tonga lafatra ny fanabeazana zay natao amin'ny fanagasiana tsy tonga lafatra zany fa zanakiza eto tanora iza eto a Madagasikara no afa mianatra amin'ny teny vahiny tsy ampy angambany de zao miara tiana ivoatra ty Madagasikara ty de any amin'io fanabeazana sy fampianaran'io no asina zao ary io teny malagasy io zay manan-karena faran'izay manan-karena ny tokony ampianarana ny zaza malagasy fa tsy atao sadasada ohatran'izay iainana azy am'izao fotoana zao zay ny ano vahaolana hitako japonais vietnam zany izy daholo efa somary tsy maintsy amaraparana ny fandarana any tsika satria efa somary lasalasana ihany ny fotoana ny fomba marana antsika azy de ohatr'izao le fanontaniana napetrakantsika zany de ny hoe maleo tena ara ny fahaleovatena ara-pitondrana aloha iny efa tsy azo lavina efa maleo tena tsika nanomboka tamin'ny 70 tamin'ny 1970 iny tsy azo lavina iny tsisy firenena hafa-tsony afaka iteny hoe zanataninay Madagasikara aloha fa eo amin'le fahaleovatena ara-kolotsaina izay no raha mba sitrakareo mba hitondranareo valiteny avy tsy voatery teny nareo eny na hoe tsy fa aiza ho aiza zany no mety valin'izay fantan'izay maleo tena ara-kolotsaina avy Madagasikara ny fahaleovatena de karazany vo le fahaleovatena ara-politika iny zany ny fototra injany de avy eo iny vo iny apetraka eo ampelantanantsika malagasy iny anjaratsika no mikarakara ny tany hamafazana azy asa moa mety le sary mety tsy ampahazavary loatra nefa izay ny anazavako azy ohatra ny teny teo pastera momba ny hoe anerina any zay ny fisainany gasy satria iny ny fotoana ho amin'ny malagasy de cyclique satria malagasy mpamboly tonga ny fahavaratra tonga ndray mifararana zay ny dikan'iny tsy linéaire tsy mahitsy zay iny ny akoatran'izay araka maha hoe vo azy dia sika zany efa mendrandra sady le vokatra entiny ndefa le izy ary mbola vao afafy de tsika rehetra tompona ndraikitra amin'ny fikarakarana ny tany amafazana azy ny famafazana azy ny fievana azy ny fiarovana azy miendrika hoe zavatra hoe somary hoe mba ohatra zao za zao mijoro artiste mitondra an'reto satroka reto guitariste séminariste ny avany Fort-Dauphin na mehany ty satria na mampianatra séminariste dia mandritra ny fakandrivotra zay za mpitendry lokanga amin'ny hira gasy tsy hoe te mahay be fa na dia de tonga de zay zany teraka teo de inonao zay izy anao ny tena hirany ombonany rehetrarehetra ka iamba ohatra raha hoe raha jerena fotsiny satria ny kolotsaina zany mivelatra be itsika zay artiste mpanao mozika
tsy manao kopia tompoky ny any velany ny voalohany raha tsy hoe arinany any fa jereo trandrao avaizy ianao dia inona ahoana ny sovavany an-tanàna any zay nampalaza maly eo any rosy zay dia ohatran'izay zany tsirairay ny tsy maintsy mitrandraka zay ohatra ny mpanao sakafo ohatra ihany koa iny ohatra mpanjaitra ohatra isika mpanabe sy mpampianatra mihitsy dia ny teny le teny frantsay tsika teo dia ny teny malagasy mila fezitsika fa ilaina koa reny satria fitaovana entin'ny mampianatra ne dia mbola tsy ampiny eto amintsika tao amin'ny akademia malagasy dia fa nisy hevitra mivoaka ihany no hoe hijery ny fomba amoaka fitaovana sy boky zany hoe mba ho afaka manao amin'ny teny malagasy rano ray ny voka-pikaroana amin'ny niveau licence sy master sy ny doctorat ny tanora malagasy zany ne zavatra fanambokoavana be zany eo ny mpampianatra malagasy eo ny mpandalina ny teny malagasy ny fomba malagasy eo amin'ny akademia eo ny mpampianatra mpikaroka rehetrarehetra ohatra sationan'zay zay nga fa lasa mibana be fa zay ny avaty amity tompo alohan izay dia paster mamarana anampoko an'le fantaniana zany hoe mahaleo tena ara-kolotsaina ve malagasy ny malagasy am'izao tsy voatery hoenina tsy mivalina fa ny tiako apetraka dia tsotrabeny aho hoe afaka mahaleo tena ara-kolotsaina atsika malagasy rehefa manaiky ny tsirairay fa manana zany mahizy azy zany zay zany hoe manana maiza zany hoe miakatra kokoa zany malagasy ny ampifo amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra manana zany ny malagasy ny malagasy tsy mifamono zany niraisiko amin'ny tantarako teo tsy mifamono zany ny malagasy tsy mifankahaly zany ny malagasy fa mifankaty dia zay le fihavanana ozy izy mopera zay le izy fa raha itsika no mikoro an'izany kolotsaina raha itsika no mikoro an'izany le mahatsika atsika zay ny zavatra irina indrindra ary zay ny fandraisena lehibe indrindra ho atsika fa resitsika daholo ny mampiady rehetrarehetra raha itsika no mitrandraka le malagasy ray aina zay mifamelona zay pastera mino fa misy anamafisanao ny fanontaniana moa zany dia hoe ahoana mahaleo tena fahitanao ny fahaleovan-tena ara-kolotsaina ny Madagasikara zay ngamba vaovao be aloha le voambolana hoe fahaleovan-tena ara-kolotsaina tsy dia tena mahazatra loatra fahaleovan-tena raha toe-karena iny mahazatra fahaleovan-tena ara-politika mahazatra satria le fahaleovan-tena ara-kolotsaina satria tsy nangeny kolotsaina amin'ny lafiny hoe kolotsaina natao ifandray manerana an'izao tontolo zao ny kolotsaina zany tena natao eo marika isokafana mihitsy fa le hoe fahaleovan-tena ara-kolotsaina zany dia ny fieritreretako azy dia ny hoe fanananao fijoroanao fa ampoanao mampivelatra anao feno anao mahasoanao ny kolotsainao tsy voatery indrina ny kolotsaina ny hafa ianao vao afaka ifamela afaka ifandray tsy voatery indrina ny kolotsaina ny hafa ianao vao afaka ilaza ny hevitrao tsy voatery indrina ny kolotsaina ny hafa ianao vao hiteny hoe tsara zany fitafinao zany tsy voatery indrina ny kolotsaina ny hafa ianao vao hiteny hoe mahaiza ny olona zany izay ngamba le eritreretiko hoe le hoe feno ny kolotsaina malagasy afaka miatrika lay fanatontoloana zay io mahazaka afa miatrika andreny ve nykolotsaintsika ka afaka mitenitsika hoe tsara ny akanjo malagasy tsara ny hay fahandro malagasy tsara ny taovolo malagasy tsara ny fihavanana malagasy zay le teo ny firavaka malagasy ny fety-pirenena feno ve zany afa miatrika ve dia za milaza manao hoe fieritretako azy tokony ho feno tokony ho zakatsika zany ny mampiombona atsika tsy voatery hitady kolotsaina hafatsika raha ohatra ka anorarona mpianakaviana ohatra na ifaly tsy tokony voatery hitady kolotsaina hafatsika raha ilaza ny hevitritsika za mihevitra manao hoe tokony ho zakantsika zany fa fanapaka-hevitra lay izy tena safidy zany io zany tena safidy satria mila manana politika pirenenitsika zany momba ny kolotsaina zay fondresahany
ohatra politika ny teny efa ela nge zay to amin'ny akademia no namolavola politika ny teny nanolotra zany tamin'ny ambaratonga-pahefana ataontsika hoe faratapony mihitsy aza hoe ity ny politika ny teny noentin'ireo ataontsika hoe mpikaroka ny teny tao anatin'ny akademia zany ka fizeriko azy ampy le mety le izy fa izao melohany amranako azy na inona nefa ny romulna de zao ny kolotsaina matanjaka matetika dia pabeny ny toekarena matanjaka zany hoe rehefa matanjaka ny toekarena de mibaby an'le kolotsaina de lasa matanjaka le kolotsaina na tiatsika zany na tsy tiatsika de zao ohatra zao Chine resahantsika foana fa satria tsy inona me matanjaka ny kolotsaina ny toekarena sinoa dia manomboka metra-panontaniantsika de miverina daholo ny yoga de lasa metrara fanontaniana ny fomba tatsinana isan-karazany ny taichi isan-karazany de lasa mandeha azy satria le kolotsaina matanjaka de babeny le toekarena matanjaka de oetin'le toekarena matanjaka le kolotsaina de manjary vohitsaka le toekarena madinika zay io fanatontoloana io zay le fanatontoloana lasa tsindriny le kolotsaina tsindriny le toekarena matanjaka zay ke le coca-cola teo satria kolotsaina amerikanina ny coca-cola kolotsaina amerikanina ny pataloha jean kolotsaina amerikanina daoly na ny mozika na nina zay rehetsikao satria azy le internet azy ny isan-karazany de ny faharoa zany de hoe tena afaka mana kolotsaintsika fa izao misy andraikitra voalohany dia fanapaha-kevitrytsika ary ny faharoa koa de zao fihezahantsika hivoatra zany amin'ny lafiny ara-toekarena fihezahantsika ezaka fihezahantsika rehetra ho tia ny tanitsika ho tia zay maha isika atsika de ezaka koa miasa satria matanjaka amin'izao andro zao matanjaka no manosiny madinika de manjary lasa hitsahy ny hafa ny kolotsaintsika na de tsara azy de tsy retsony ny fihavanana nampifandraisina ny kolotsaina sy ny atao hoe fahaleovan-tena pirenena hitantsika teo fa na ny ataontsika hoe ny kolotsaina sy ny toekarena dia voaresaka teto ihany koa ny ifandraisana zany fandarana faharoa amin'ny Fanova 2020 no narahantsika teto zay fandarana hitondrantsika ny dindinika momba ny atao hoe ny fahaleovan-tena ny Madagasikara niaraka nydinika tamintsika teto zay isorana azy ireo manokana ny pasteur Maoly Rakotonavalina mpitandrina ao amin'ny FJKM Ambotately izy na ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara zany Ambotately mpanabe izy sady mpampianatra ny faharoa dia ny révérend père Marc Ravelona Toandro zay recteur ny université catholique de Madagasikara izy ary izy moa dia araka mivoalaza teo sady mpampianatra ihany koa izy no mpanabe teolojianina izy zany mbola mpanakanto ihany koa zany hitantsika teto zay hoe mampanakanto azy zay ary ampiambana ao amin'ny akademia malagasy ihany koa ary ny fahatelo fa tsy ny kely indrindra dia Andriamatoa ny Serandriatsalama zay mpandinika fiarahamonina sady mpanao gazety anisy Andriatsalama moa no anisan'ny filoha ny tana ny tarika ny olafitra ny mpanao gazety teto Madagasikara fa dia misaotra makatelonanareo telo mirahalahy ny amin'ny dindinika ny amin'ny resaka ny raha nanao teto misaotra ihany koa ny mpanaraka ny televiziona mpanaraka ny fandarana tamin'ny fanarahana ny dindinika teto manome fotoananareo amin'ny herin'ny toy izao indray lohahevitra anankiray hafa indray no iarahantsika mijery eto dia ny momba ny hoe ny firenena sy ny foloalinda zay isy vahiny ihany koa ho asaintsika eto ka dia veloma finaritra tompoko vavy mandram-piona tompoko lahy